tombony S8 sy ny S8 plus zany teo aloha amin'ny S7 isa-taona moa zany ny Samsung dia misy foana sondrotratra tombony zany aloha amin'ity misy eo amin'ny 10 eny eo izy raha jerena aloha ny eo amin'ny conception ny écran hoe écran Infinity bord à bord zany le izy ataoko somary mifangaro mialatsy bord à bord zany le écran eo ny étanchéité iny moa lefa misy tamin'ny taloha verina izy masaka 4 microprocesseur zany plus matanjaka kokoa misy ny intelligence artificielle Bixby izy koa azo atao hoe ohatran'ny ordinateur kely mihitsy amin'le hoe Dex manomboka androany zany no natao ny lancement eto Madagascar dia manomboka androany izy zany Samsung no azy androany dia manomboka androany izy mitobaka eo amin'izay ny zavatra ny tsapasita dia lina ny Madagascar serisika hoe nosy dia nefa ny hita zany eo ampanjifa rehefa manadiady izay hoe ina ny tiany mpanjifa dia tsapa fa lina ny olona na lehibe na kely na tanora amin'ny teknolojia vaovao efa misy koa moa ny internet dia izay ary no natona hoe tamy 29 mars ny S8 no natao eran-tany ny fivoahana dia tsika nefa ray volana ty ariana zany Madagascar dia efa nanapaka Samsung Electronics hoe atao koa izy aty amintsika fa tsy hoe niandry amin'ny volana maro zany hoe mpanjifa malagasy zany dia efa tafiditra ao anatin'ny mpanjifa tena anatiny ity lina amin'ny fivoarana teknolojia mampiasa izay